Fotoana zao fandraisana andraikitra manoloana ny zava-misy eto amin'ny renivohitra. Olana avokoa no hitantsika amin'izay rehetrarehetra atrehana, na fako zany, na loto zany, na fitohanana famoivoizana, ninona mitranga olana avokoa misy eto Antananarivo. Zany hoe amin'izao fotoana izao mila mitsanga antsika mandray andraikitra, mila mifagnome tanana ny rehetrarehetra, mila tsy mifanavaka, indrindra mila mirahina manoloana ny zava-misy ankehitriny. Zany fandraisana andraikitra zany no isan'ny voalohany na tapa-kevitra hirotsaka ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Ny ao anatin'ny programma ny voalohany dia ny fametrahana fitantanana madio sy mangarahara eo anivon'ny commune. Rehefa madio ny fitantanana, azo atao mifampatoky. Ary rehefa mifampatoky tsara sika mponina Antananarivo sy ny ben'ny tanàna, afaka manao fananganana indray ny tanàna sika. Eo ireo foto-drafitr'asa maro mila hatsangana, eo ny tanàna mila diovina, eo ny fiarahamonina mila harindra, eo indrindra ny fanomezantsika lafiny lehibe kokoa, zany hoe fanomezantsika lanja bebe kokoa ny fokotany sy ny fokon'olona. Zany toe-tsaina sy toe-po zany no isan'ny tsy maintsy ho hatsangantsika eto Antananarivo voalohany. Eo amin'ny sehatra famoivoizana, teboka maro no afaka amahanana izy io aingana. Hitantsika fa misy an'ireny lalan-kely maro ireny no mikatona. Zany hoe lasa voie privé ny fomba fiteny vahiny ireny lalan-dreny, ireny tsy maintsy hojerevana manokana. Ny anokafana an'ireny hitantsika ohatra eo Androhibe, mivoaka makaty amin'ny aty amin'ny millénium aty misy lalana eo, kanefa mikatona izy io rehefa amin'ny fotoana mahabetsaka amin'ny mpandeha. Ireny tsy maintsy jerevana fanokafana azy voalohany zay. Faharoa, ny tena lehibe ihany koa dia ireo foto-drafitr'asa lehibe. Mahitantsika ohatra aty amin'ny manakam-bahiny miakatra makaty akaikina Ambomiandra aty, azo asiana foto-drafitr'asa eny ahafahana mampihena ny fitohanana famoivoizana io. Eo ihany koa ireo tsy fanarahan-dalàna. Za dia isan'ny ben'ny tanàna amerina zany fanarahan-dalàna zany eto Antananarivo. Misy an'ireo fiara mijanona eny amoron'ny arabe ireny tsy maintsy jerevana ny anakisahana an'izy ireny na ny anasorana anazy. Ary ny tena lehibe fantatsika ary tsapatsika fa ireo mponina avy amin'ny tanàna manodidina an'Antananarivo miditra eto amin'ny renivohitra no isan'ny mahatonga ny fitohanana famoivoizana io. Tsy maintsy ho jerevana ny fanokafana ny train de banlieue, zany hoe ny avy aty amin'ny faritra Avaradrano, Anjeva, Mandroseza sy ny karazan'iny, raha misokatra iny train de banlieue iny, azo atao tsara no mampihena indray deja an'iny fitohanana famoivoizana amin'iny sapany avy aty amin'ny Mandroseza sy ny manodidina iny. Hitantsika ihany koa ohatra aty amin'ny ireo hoe manodidina ny Ivato sy ny karazan'ireny, tsy maintsy jerevana ny fiara fitaterana sy ny karazany amin'izy ireny mba ahafahantsika mametraka an'izay hoe firindran'ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra izay. Mpivarotra amoron-dalana io iarahantsika mahafantatra fa fahantrana no isan'ny mahatonga an'izy io voalohany. Tsy afaka amitentsika hoe ho asorintsika eo izy ireo satria vahaolana maharitra ny tsara jerevana. Ny vahaolana voalohany dia tsy maintsy hanao recensement an'ireo mpivarotra ireo aloha tsika. Ho jerevantsika hoe iza amin'izy ireo no isan'ny hoe mponina Antananarivo na ireo hoe misitraka an'izany hoe monina eto Antananarivo zany. Faharoa, manana ankanjanam-bozatofy tsika. Tsy maintsy io kianjo io no ampiasaintsika voalohany ahafahany mampiditra an'ireo mpivarotra rehetra ireo. Hanatsara ny tsena tsika. Hitantsika fa ny tsena maro eto an-drenivohitra raha Andravoahangy ohatra ny jerevana, mbola maro ny fanatsarana tokony ho atao. Azo ampakarana ireny tsena ireny, azo hatsaraina ireny. Zany anisan'ny paikady tsy maintsy apetraka manoloana ny fivarotana eny amoron-dalana ankehitriny. Miara-manaiky ihany koa tsika fa ny lafiny ataontsika hoe fijerevana an'ireo ataontsika hoe karana sy sinoa, ireo mamoaka an'ireo tan'ireo mila jerevana aingana. Inona ny lalàna mifehan'izy ireo? Grossiste ve izy ireo sa détaillant? Zany tsy maintsy jerevana avokoa zany paikady rehetrarehetra mba ahafahana mampihena an'izy io aingana. Nisan'ny mampiavaka ny tenako angamba aminay dimy miralahy dia olona misokatra amin'ny rehetra ako. Tsy manavaka na atoko politika inona izy na hoe inona no ataontsika hoe vondrona tokony misy anazy. Izay ny voalohany. Vonona hiara-iasa amin'ny rehetrarehetra ako ary misokatra amin'ny rehetrarehetra. Faharoa, ambarako foana ary mbola mafisoko fa tsy maintsy teknika ny hamoahana Antananarivo manoloana ny zava-misy ankehitriny. Tsy vahaolana ara-politika no ilaina eto Antananarivo fa vahaolana ara-teknika. Teknisianina ny tenako ary mahafantatra tsara an'ireo paikady ahafahantsika mivoaka amin'izao zava-misy misy eto Antananarivo izao. Izay lafiny ara-teknika izay no isan'ny ananako tombony angamba manoloana anay dimy miralahy. Isan'ny tanora indrindra ako aminay dimy miralahy ireo. Kanefa vonona ny andray andraikitra ary resy lahatra
fa tsy maintsy ny rehetrarehetra no mifammetanana manoloana ny zava-misy ankehitriny. Tsy afaka hiteny fotsiny tsika hoe olon'ny antoko ahako na hoe olon'ny vondron'olona mpanohitra na tahaka izany fotsiny, fa tsy maintsy ny rehetra ny mifammetanana raha te hanavitra marina n'Antananarivo tsika manoloana ny zava-misy ankehitriny. Miara-manaiky izao tsika miara-mahita fa ny fampielezan-kevitra misy ankehitriny dia lasa kotaba eraky ny tanàna fotsiny. Tsy fantatra intsony hoe inona marina no hevitra sy paikady hoentin'ireo kandida tsirairay avy hanarina n'Antananarivo. Ambarako hatrany ary mbola hamafisiko fa tsy voatery miankina amin'ny fitondrana foibe izay vao afaka hanova sy hanarina n'Antananarivo. Miara-manaiky tsika fa 7 milliards de francs, 1 milliard 400 millions ariary, 440 millions ariary, io ny budget de subvention omen'ny fitondrana foibe ho an'ny commune n'Antananarivo. Tsy mahefaninina zany vola zany. Aleo tsy mifamitaka. Tsy voatery hiankina amin'ny fitondrana foibe izay vao afaka hanarina n'Antananarivo, fa vonona kosa nefa hiara-iasa ampitondra mba ahafahantsika manarina n'Antananarivo. Mahakasika ny eny amin'ny faritra iva ohatra. Gaga mahita an'ireto kandida hoe mandeha eny amin'ny faritra iva izy ireo mpifaninana amin'ny tena. Nefa ny vahaolana tsy misy milaza ny vahaolana ilain'ireo mponin'ireo. Ny vahaolana maika eny amin'ny faritra iva amin'izao andro avioran'izao dia ny fanomezan-dalana anazy ireo apakatra ny tokotany. Fantatritsika miakatra ny rano. Ireo faritra iva ireo izay nandehanan'ny tenako sy ny mpiaradia amiko dia miaina anaty rano. Ny fanindriana sy ny farafaran'izy ireo eo ambony rano. Izany paikady zany tsy maintsy jerevana hoe inona ny drizateny sy ny lalàna ahafahan'izy ireo mapakatra ny tokotaniny mba tsy hiaina anaty rano intsony izy ireo. Mahakasika ny trano hazo manokana. Miara-manaiky tsika miara-mahita fa ny trano hazo rehefa misy ny firehetana betsaka ny very fananana. Maro miainana fohy ireo trano hazo ireo dia ambarako amin'ny fomba ofisialy androany fa tsy maintsy jerevana ny fanatsarana azy ireo. Ny alalana omenana azy ireo mahakasika an'izany hoe trano hazo zany. Za dia miteny eto fa tsy misy trano hazo zany intsony eto Antananarivo fa tsy maintsy ho atao trano harifomba izy ireo mba ahafahantsika mametraka an'ilay hoe fiainana milamina sy mirindra ary indrindra manaja ny zon'olombelona miainga avy eto an-drenivohitra. Mahakasika ny fako ny zavatra tena tsy maintsy jerevana dia hoe inona no vahaolana maharitra mahakasika ny fako. Ny paikady dia tsotra. Ankehitriny miara-manaiky tsika ary miara-mahafantatra fa misy mifanilaka andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Milaza ny sasany fa ny samivany manala ny fako. Milaza indray nefa ny sasany fa rehefa tamin'ny volana desambra dia nanala ny fako ihany izy. Androany dia miteny fa ny fako rehetra eto Antananarivo dia afaka havadikitsika ho harena hisitrahan'ny mponina Antananarivo izany fako zany. Ny fako tsy maintsy jerevana mpiara-miombon'antoka mba ahafahana manodina an'ireo fako ireo ho tonga na herinaratra na ho tonga angova na paikady hafa mba ahafahantsika misitraka an'izany fako zany. Ny vahaolana faharoa izay hoe fohezaka azo atao eo tsy maintsy mametraka tsika an'ireo ataontsika hoe point relais eny amin'ny fokotany makany amin'ny davapako. Tsy maintsy ho ampianarina ihany koa mponina amin'izany hoe fandrindrana ny fako eto Antananarivo zany. Ary ny tena zava-dehibe dia ity. Ao anatin'ny programan'asako dia ny fako dia ho tantanina isaky ny arrondissement. Izany hoe tsy ny samyva irery intsony no hitantana ny fako. Rehefa mifanilaka ny ben'ny tanàna sy ny samyva, eto dia miteny fa ny samyva dia tsy maintsy ho averina eo anivon'ny fitantanana ny tanàna. Rijateny lalàna no mifehy an'izany. Tany ity moa tsy manaiky an'izany lalàna zany ny fitondrana foibe dia tsy maintsy handray fepetra ny commune. Fa ny ben'ny tanàna dia tsy afaka hanaiky intsony an'izany hoe tanàna mbola misy fako miavosa zany nefa renivohitra Madagasikara, renivohitra ny firenetsika. Feno HARISON, kandida mitondra ny laharana 5 ho an'ny fifidianana izay be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ny tenako. Manao antsoava amin'ny rehetra androany. Fotoana izao ahafahantsika manarina indray an'Antananarivo. Ahafahantsika mametraka dingana vaovao, mamadika pejy mba ahafahantsika manangana maro an'isa vaovao. Ny fanarenana Antananarivo tsy miankina amin'ny olon-tokana, tsy mibe ny tanàna rery ihany, fa ny rehetrarehetra miara mandray andraikitra, ninona toerana misy anazy, ninona farim-piainana misy anazy, ninona fiaviany indrindra manana andraikitra avokoa tsika eto Antananarivo. Miantso ny rehetra ifanometanana amiko mandritra n'izao herinandro farany amin'ny fampielezan-kevitra izao mba ahafahantsika manangana maro an'isa vaovao miainga avy eto Antananarivo hanarina indray ny renivohitra ny firenetsika.